Manasitrana ny ratra. Fantatrao ve fa ny réactionnao, ny fihetsika dia miankina tanteraka amin'ny zavatra anatrehanao. Ny ratra azonao tamin'ny lasa hatrambola kely hatramin'izao dia misy fiantraikany amin'ny fiainanao sy amin'ny fihetsika ataonao hatramin'izao. Ary hatramin'ny fanapa-kevitra raisinao ary dia noho ny ratra izay nahazo anao tamin'ny lasa. Tadidio nefa an'izao, raha miaina miaraka amin'ny ratra isika dia tsy afaka ho tonga any amin'ny anjara voatendrintsika mihitsy. Andriamanitra dia manana planina tsara ho anao ary tsy afaka ho tonga any amin'izany planina izany mihitsy ianao raha tsy sitrana amin'ny ratra. Raha mbola entinao anatinao ny ratra efatra mbola kely hatramin'izao ny vokatry ny zavatra nataon'olona taminao dia tsy ho tonga any amin'ny anjara voatendrinao mihitsy ianao. Ka mba hahatonganao ho tonga any amin'ny anjara voatendrinao sy ho sambatra hatramin'ny zanakao sy ny taranakao rehetra dia tokony ataonao izay hanasitrana ny ratra ao anatinao. Andriamanitra ne amerina amin'ny laony ary hitanao fa hiova ny fiainanao. Hivavaka ho anao raha mba mety ianao hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra misaotra anao izay fa tena tianay ianao afaka mba mifampizara tahaka izao fa soavana avy aminao. Tsy miafina aminao ny olona izay mijery amin'izao fotoana izao. Ao Andriamanitra no maratra vokatry ny nataon'ny ray aman-dreny, mpiray tam-po, vokatry ny nataon'ny mpiara-mianatra, ny mpiara-miasa, maratra any ka hita amin'ny fihetsika ety avelany izany. Mamondrafo aminay ary ianao ny mpanasitrana, ianao ny mandinika ny fo dia ianao hanasitrana ny fo maratra rehetra amin'izao fotoana izao. Tononay ny fanasitranana ny ratra anaty rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raisy ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra anao nanaraka ny video hatramin'ny farany. Manasanao isabonina ny pejy mba hahafahanao mahita video be dia be tahaka izao. Manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma tompoko.